Nisarika ny sain'ny vehivavy any amin'ny boriborintany faha-enina hanangona sy hiala amin'ny hataka ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana. Nanangana fikambanana natsoina hoe vehivavy mitsinjo ny aviny, izay hivondronam-behivavy maherin'ny amin'izao fotoana izao ny tenany. Ary miantso ihany koa ireo liana hanatevin-daharana azy ireo. Boatin-drakitra no nozaraina ny andron'ny alatsinainy teo, omena maimaim-poana ary efa nosisihan'ny solombavam-bahoaka lafi-bata isan'isany. Ny volana Desambra izao kosa ny fotoana efa nomezana hiaraha-mamaky izany ary sihana endrika fifaninanana. Ya, misy tokoa ny fizarana Boatin-drakitra ho an'ny vehivavy eto amin'ny boriborintany faha-enina. Omena ny anarana hoe vehivavy mitsinjo ny hoaviny. Ny tenany androany dia fidiram-pianatra. Natsiaro sairana avokoa ny renim-pianakaviana tamin'ny fidiram-pianatra. Nanomboka tany amin'ny volana Jolay dia efa nitaraina izy ireo hoe député izay tsy manana vola andoavana ny sarom-pidiran'ny ankizy les droits zany eny amin'ny EPP sy ny CEG. Misy 4 misy 3 alina ny amin'izy ireny. Dia ozy hoe foroviana miditra teo any amin'ny oktobra. Ka andao aritsika anao hetsika, raha ohatra ka oktobra tsika vao miditra, afaka manao hetsika tsara tsika. Zany olo tanànanareo anomeny Boatin-drakitra dia anomeny lafi-bata, tonga dia zany manisy voalohany ao anatin'ny Boatin-drakitra dia nareo miezaka avy manasa lamba avy matsaka rano avy mivarotra dia raha mahazo arivo androany dia arotsaka ao ny 200, mahazo 5,000 dia arotsaka eo ny arivo. Efa nisy andiany voalohany novakiana zany dia tena mihoatra noho ny azo amin'ilay droit izay nilain'iray ny vehivavy ary zany no azo tamin'izay Boatin-drakitra izay. Zany hoe miara mifandray tanana zany ny tenako député Horace sy ireo vehivavy vonona hitsinjo ny hoaviny. Boatin-drakitra nozaraina zany zao eo amin'ny 90 eo. Dia izay manana fahavononana moa dia tsy mitsahatra izy io fa mitohy hatrany ho an'izay vehivavy rehetra vonona hiditra ao anatin'ilay vehivavy mitsinjo ny hoaviny. Tiana hotarihina zany ny hevitra amin'ilay hoe ny vehivavy dia tsy voatery hangataka foana fa tena afaka miaro ho an'ny tenany izy rehefa ampiana tolo-tanana.